dia mbola faly tafaraka amintsika indray a ao anatin'izao teny fampahirezana izao dia matoky sy mino a indrindra manoloana n'izao toe-javatra sarotra izay andalovan'ny sambatan'olona satria tsy misy izay tsy miatrika ady, andalovan'ny ankohona, andalovan'ny fiangonana ary miatra mihitsy manerana ny firenena. Tena tsy tafandrimandry fa ohatra ny feno fanahina tanteraka manoloana ny korotana izay ahihina hitranga ary izay indrindra ny anton'izao fampahirezana izao dia matoky sy mena fa amin'ny sifaliana mandrakariva no iarahantsika amin'ray fo miray saina mandinika ny tenin'Andriamanitra mba hanovozantsika indray fanantenana vaovao mba zahoantsika antoka fa misy an'Andriamanitra izay miaro antsika mandrakariva. Milohan'iza zavatra rehetra dia hivavakintsika. Jehovah-Andriamanitra ray io misaotra anao izay satria tsapanay tokoa ny zandrino mahery mitsotra miaro anay ary tsapanay tompo fa maro ny loza manenika ny ty zao tontolo zao ty ary manjo ny firenena, manjo ny fiangonana, manjo ny tokantrano, manjo ny sambatan'olona ary zany indrindra no mahatonga anao miala nenina satria avelanao hitranga reny rehetrarehetra reny mba hahatonga anay tompo hitady anao amin'ny fonay tokoa araka ny teninao hoe raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra dia ho hitanareo. Dia matoky sy mino izay tompo fa reny toe-javatra mitrango reny na loza zany ara-boajanahary na aretana na fikotrehana fanakorotanana tsapanay hatraminy androany fa Andriamanitra mbola manatsotra ny sandrino mahery ianao ka miaro ka manakana reny zavatra ratsy reny tsy hiatra amin'ny firenena mba hiadanany firenena kanefa misy antso ataonao mibadika reny mba tonga anay hiverina tanteraka aminao ary izany indrindra no mahatonga anao miala nenina mandrakariva manazava amin'ny olonao ny fifadikanina izay anisany antony anankiray hitsara ny loza dia fanahinao masina hitaridalina mandrakariva ny anaranao Jesosy, amen. Dia faly miaraba antsika amin'ny anaran'i Jesosy nanonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva aza mieritreritsika hoe inona ihany ty fifadikaniny ity fa io tsy tapitra mandra-patonga ny Kristeny amin'ny rao any lanitra ary araka ny fanampahafantarana antsika teto amin'izao fampahirezana izao dia ny fifadikanina dia fampipovavahana tokony ho tanterahan'ny olona satria tanterahanao anatin'ny andro fanavotana ary amin'izao vanim-potoana izao tsy taka an'ilay nazaritra ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany hoe tsy maintsy isa-taona fa matoa miditra amin'izay fifadikanina izay ny zanak'Israely dia misorona be ny amin'ny fitoerana masina indrindra mitaraina ny feo tsy azo tononona ka rehefa mitsangana tao misorona be dia na misy ny famonjena izay ataon'Andriamanitra na misy ny fandringanana ary tsy manana fa tsy Jesosy Kristy mpisorona be ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao izy manao fampipovavahana no fitoerana masina indrindra any an-danitra ary ny fotoana hitsanganan'i Jesosy eo dia amin'ny fotoana izay hiverenany eny amin'ny rao any lanitra ka andravany ty izao tontolo izao ity ary amin'izay vanim-potoana izay no tonga no tokony hitsahatra ny fifadikanina fa mandritra n'izay vanim-potoana izay dia ny zanak'Israely na ny olon'Andriamanitra dia tokony hiditra ao anatin'ny fampahoritena izay nambarantsika hoe fiverenana amin'i Jehova ary ny fiverenana amin'i Jehova tsy azavaintsika lava fa fandraisana fanapahan-kevitra ampahoritena hifady anina hitaraina amin'i Jehova hifona amin'i Jehova ngamba efa manomboka mazava amintsika hoe tsy dia ilay fifadikanana rabaka teny loatra akory no andrasan'Andriamanitra amin'ny olona fa ny antony manosika ny olona amin'ilay fifadikanana izay ny jerevan'i Jehova amintsika isambatan'olona ka rehefa tena nijerevantsika teto ireo karazana fifadikanana maromaro dia mahatonga ny olona miditra ao anatin'ny fifadikanana dia izao vokatry ny fiodiana ny firenena na ny olona vokatra izay tsy tonga dia mandringa n'Andriamanitra fa manirak'olona
mampitandrina mampafantatra ny olo hoe nanotonareo dia misy loza mananotanina zay kasainy Jehova ho tanterahana aminareo. Dia misy vanim-potoana voafetra avelan'Andriamanitra rehefa nandrehan'izay afatr'Andriamanitra izy hoe manahoana ny toe-panahin'le olona, ka raha mibebaka le olona miala amin'ny faratsiana le olona manenina ny amin'ny loza Jehova. Ary hitantsika ny fivadikan'ny Jona, hitantsika ny fivadikan'ny Mosesy, hitantsika ny fivadikanina izay natao ny Ahaba, ary nisy karazana fivadikanina telo fa tsy ho velarintsika intsony fa ny fivadikanina fahatelo rehefa nilazana loza Ahaba vokatry ny zavatra tsy mety nataony. Satria ina moa nitoetra ny Ahaba? Nitoetra ny Ahaba nge dia nitsiriritra zavatr'olona ny fivadikanina voalohany. Fivadikanina faharoa dia namporisika ny olona tamin'ny alalan'ny Jezebely, zay Ahaba ny nanasony nampifadianina olona mba hamonoana an'le olona akanan-keriny. Ary tamin'ny alalan'inona no namitahana ny zanak'Israely tamin'izany? Tamin'ny alalan'ny lainga tsara tototra famorim-bahoaka, fampiasana ny vahoaka teo amban'ny fahefana mba hitediavana zay zavatra irin'ny fo. Tsy nakasitrahan'Andriamanitra zay, ary zay no natonga ny Jehova niteny tamin'ny Ahaba hoe tena ho an'ny alika eo amin'ny toerana zay namonoana ao ny Nabota ny lelafin'ny alika ny rano akoho, ary ny zanakao dia ho lelafin'ny alika, ary hatrany Jezebela vadinao ho an'ny alika ny fatiny. Dia rehefa tena mampatahotra ange zany zavatra zany, zany hoe ny zavatra ataon'ny olona raha vao mitsiriritra zavatr'olona na tena mandredry bahoaka mba hitondra fikorotanana, satria nanangana vavolombelona mpandainga lainga fotsiny mba entina hamonoana olona, dia zao miatra amin'ny taranaka amin'ny fara-mandimby. Ary Jehova Andriamanitra mihitsy no mamaly ny olona tahaka an'izany. Dia zay no mahatonga antsika hoe tena dinio ihany ny lalaka izorantsika. Reo dia manao ny zavatra tsy mety isika ka anenina ratrizay. Nefa rehefa nambara tamin'ny Ahaba le izy dia nanetry teny Ahaba, ary dia manoloana an'izany na dia ratsy ary ny vitany Ahaba dia niteny tamin'ny Isaia mpaminany i Jehova: hitanao ve nanetreny Ahaba tena teo anatrehako? Satria nanetry tena teo anatrehako izy ozy nylazain'i Jehova, dia tsy hatonga loza aminy aho amin'ny andro zay iainany, fa any amin'ny taranany vao hatonga loza. Tsy hoe ozona niatra tamin'ny taranany zany, fa matoa hiatra amin'ny taranany zany dia tsy nitsitona lesona ny taranany, fa ny ratsy ihany no nataony, dia tsy nahatonga loza tamin'ny Ahaba Jehova. Ary ny faran'izay hitantsika dia nijeritsika, tsy maintsy nijerevana zany. Ary ohatra tao amin'ny testamenta taloha maro ny raisitsika, satria raha hijery ny tena fivadikanina tsika sy ny zava-miafina ao anatin'ny fivadikanina tao amin'ny testamenta taloha, ny tena nahitantsika ny toetra sy ny fomba fivavahana zay nitanterahana tao anatin'ny fivadikanina. Zany akory tsy midika hoe raha taty amin'ny testamenta vaovao dia mijanona zany rehetrarehetra zany, fa niezaka mihitsy Andriamanitra napita tamin'ny olona hoe tena manahoana marina ny tena fivadikanina. Dia ny zavatra nijanona antsika tamin'ny farany dia ny amin'ny Daniela mpaminany zay niditra koa tamin'ny fivadikanina, ary eo nisy tonga antsika lesona, tsika tsy hijanona ela fa dia mijery an'ireny ohatra rehetrarehetra ireny no mba hisotonga antsika lesona, ametrahantsika fanontaniana amin'ny tenantsika hoe fivadikanina tena mifanaraka amin'ny soratra masina ve ny fivadikanina ataontsika? Ka raha fitinina ny fivadikanina dia zao mihodina ny olona anankiray manambara loza hiatra Jehova, dia misy feim-potoana andrasan'Andriamanitra. Ka raha miverina amin'ny Jehova amin'ny alalan'ny fifonana, tsy fialana amin'ny ratsy ny olona, manenina ny amin'ny loza Jehova. Fa matetika nefa ny fivadikanina ataon'ny olona tsy fantany kory zay loza hiatra aminy, tsy mandiny tena akory izy hoe inona ny hita ataony, fa lasa fitediavan-javatra ny fivadikanina zay tanterahany. Ary zay no mahatonga antsika hoe tena mitondra ny tenin'Andriamanitra mba tsy hatonga antsika ho ampahorotena amin'ny tsisy dikany, kanefa tsy mahazo ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Tsika koa nefa raha vao tsy araka ny soratra masina ny entintsika manatanteraka ny fampitovavahana dia tsy eken'Andriamanitra ny vavaka zay ataontsika. Daniela toko 7 ny janonantsika farany ampitohizantsika zavatra ho jerevantsika androany zany. Dia ao anatin'ity bokon'ny Daniela ity no ahitantsika ny hoe inona raha natao ao anatin'ny vavaka zay tanterahana ao anatin'ny fivadikanina. Daniela toko 7
vakitsika hatramin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tamin'ny taona voalohany nanjakany Darius zanaky Asoerosy izy avy tamin'ny taranaky ny Mediana izay nampanjakaina tamin'ny fanjakany Kaldiana. Tamin'ny taona voalohany nanjakany izao Daniel ozy nahalalany boky. Tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantariny tenin'i Jehovah ny Jeremia mpaminany izay ataperan'ny 70 taona amin'ny afoanan'i Jerosalema, ary nampanatrehako an'Andriamanitra tompo ny tavako hitady izay hivavahana sy hifonana amin'ny fifadikanana sy ny lambafisonana ary ny lavenina. Teto Daniel zany dia zao tsy mbola niditra tamin'ny fifadikanana izy. Efa nresantsika teto tsy Daniel rerengeny mpaminany ny rahan'Andriamanitra mba hampahiry ny firenen'ny zanak'Israely izay babo tao Babilôna. Fa dia babo tao fotsiny Daniel dia niomina fotsiny tamin'izany, tsy nametra-panontaniana inona ny antony na babo any Daniel, kanefa na izany ary no fidin'Andriamanitra izy ho isan'ny mpampahery ny zanak'Israely mba anomana ny zanak'Israely ho afaka amin'ny vanim-potoana voatendron'Andriamanitra rehefa tena tafita amin'ny zanak'Israely ny afatra dia ny tsy hiverenana amin'ny Jehovah. Fa dia nionina fotsiny Daniel satria nahoana na dia babo ary voatendry nanana toerana ambony tao amin'ny fitondrana amin'ny Babilôna, ary mety izay no natonga ny Daniel tsy dia taitra loatra. Na dia olona mpanompon'Andriamanitra ry izy ka tsy nametraka fanontaniana hoe Jehovah fa maninona izay no babo aty amin'ny firenen-kafa. Fa tao amin'ny toko 7 izay vao nanitikitika ny Daniel satria izy olona mahafantatra an'Andriamanitra. Dia nanomboka amin'izay izy nijery ny teny izay voasoratra, ary nisy faminaniana avy tamin'i Jehovah nampitondraina ny Jeremia mpaminany. Dia hitantsika izay tany amin'ny Jeremia, ary nanomboka namaky an'io Daniel fa mbola tsy nifahadianina ozytsika. Jeremia toko 420 dia izao ny voasoratra io ny 19 ka hatramin'ny 120. Koa izao no lazain'i Jehovah tompony maro noho tsy nihainonareo ny teniko dia indro hampanalaiky ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko Jehovah, ary hoentiko amely ity tanàna ity sy ny mponiny eto mba reto firenena manodidina rehetra reto, ary aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisity sady horava mandrakizay. Zay le nolazaintsika hoe le inona no natonga ny Jehovah naniraka ny Jeremia, satria le toetra ny zanak'Israely natonga azy ho mpambo. Dia zao tsy niaino ny tenin'ny Jehovah, tsy niaino ny tenin'ny Jehovah mihitsy izy. Ary eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 7 raha hiverenantsika vakiny, satria tamin'ny vanim-potoana izay nahababo ny zanak'Israely dia efa nahazo faminaniana Jeremia. Dia zao no teneny hoe hatramin'ny taona 7 nanjakany Josia zanaky Amona mpanjakany Joda ka mandraka androany dia nandritra ny 13 taona izao no natongavany tenin'ny Jehovah tamiko, ary nolazaiko taminareo iny ny fomaraina koa ka nilaza nefa tsy niainonareo mba halay fisaratsena hoe 13 taona niala neniny Jeremia ny rahan'i Jehovah nilaza tamin'ny olona ny fahadisoany fa tsy nety niaino ny zanak'Israely inona ny vokany babo. Dia io tenenina aty amin'ny 19 io dia inona ny tenen'i Jehovah hoentiko hamely ity tany ity sy ny mponiny eto mba amin'ny firenena manodidina rehetrarehetra ozy, ary aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisity sady horava mandrakizay. Mivaraotsa ny Daniel namaky an'le teny hoe misy mpaminany ka efa ny rahan'Andriamanitra nanambarany tsy mety ataony zanak'Israely, natonga ny zanak'Israely ho babo fa tsy niaino izy ireo. Ka ny tsy fandinihana soratra masina koa dia mariky ny tsy fiainoana ka ny loza efa mananotaninao, ary le loza tenen'i Jehovah dia zao tsy faharavana mandritra ny fotoana voafetra, fa zay le Jehovah manampana faharavana mandrakizay. Ary atsahatra eo aminy ny feon'ny falo sy ny feon'ny ravoravo dia ny feon'ny papakatra sy ny feon'ny apakazina sy ny feon'ny vaty fisoam-bary sy ny fahazavan-jiro, zany hoe ho mosarena mihitsy hiaritra fijaliana. Ary ty tany rehetra ity dia ho foana sy laozy reto firenena rehetrareto anompo ny mpanjakan'ny Babilôna 70 taona. Ohatrany hoe napetraka Andriamanitra hoe mandrakizay ny resahany taty, kanefa ny resaka izy hoe tena anompo ny mpanjakan'ny Babilôna 70 taona, ary zay ny vanim-potoana nahababo ny zanak'Israely teo, satria amin'Andriamanitra azy dia fantany fa hiaino ihany ange reto zanak'Israely reto.
fa afaka fitopolo taona vao tonga saina ary amin'ny vanim-potoana mahatonga saina azy avoaka ny Jehovah izy. Dia io no hitany Daniel ary azo lazaina fa le vavaka nataony Daniel dia tahaka ny mpanalalana ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra izy dia neken'Andriamanitra le vavaka nataony Daniel ka namindrana fo azy fa mandriamanitra azy dia fantany hoe tena afaka fitopolo taona dia ho afaka reto satria tafaverina amiko. Kanefa zay le resahantsika hoe Daniel niditra tamin'ny fifadikanina tsy niditra tamin'ny fifadikanina izy akory no namaky ny teny voalazan'i Jeremia fa namaky an'ilay teny izy dia nivarahotsana vokatry ny tenin'i Jehovah hoe tia miloza mianjady amin'ny firenen'i Joda ho rava mandrakizay izy. Dia zay natonga ny Daniel nandray fanapahan-kevitra amin'izay hiditra tamin'ny fifadikanina dia hatreto zany dia marina foana ny teny matoa ny olona anankiray miditra amin'ny fifadikanina misy loza mananontanyna vokatry ny fiodinana. Dia ho hitantsika moa ny famarinana zany rehetrarehetra zany sy ny fivavahana tokony ho tanterahana ao anatin'ny fifadikanina. Daniel toko fahavalo ny 7 ny toko fasivy dia ny 7 ary nampanatrehako an'Andriamanitra tompo izy nitavako hitady zay ivavahana sy hifonana na amin'ny fifadikanina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Mazava ao anatin'io 7 io fa ny zavatra tokony ho tanterahana ao anatin'ny vavaka ny fifadikanina dia fivavahana fifonana na amin'ny fifadikanina. Io ny atao hoe fiverenana amin'i Jehovah manatrika an'Andriamanitra tompo nitavako hitady zay ivavahana sy hifonana amin'ny fifadikanina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Satria inona ny anton'izay fantany le loza ngeto efa miatra fa tsy mbola ringana ny zanak'Israely efa babo ary ny taona nomeny Jehovah araka ny teny hoe tamin'ny taona voalohany nanjakany zao Daniel ozy nalala ny boky sy nisany taona nampahafantariny teny Jehovah ny Jeremia mpaminany zay ataperany fitopolo taona amin'ny afoanany Jerosalema nivarahotsany izy sy nalala hoe aritra rovina fa jerevana ohatra ny ela be. Fa inona ny mahatonga an'izany tsy miaino ny teny Jehovah reto zanak'Israely reto mitotongana ny fiainam-panahiny zanak'Israely ary tao anatiny Jeremia aty amin'ny toko 7 izy io mandinika ny tenin'Andriamanitra io satria indraindray ozy tsika tamin'ny farany le toerana misy ange mahatonga avonavona indraindray mety nieritreritra Daniel hoe za mpaminany voatendrin'Andriamanitra zay miasa atao an-tapan'ny Nebokadnezara manamboninahitra ange zany fa ry Jeremia zay any Jerosalema babo ihany koa mpaminany madinika ny fieritreretany azy tahaka ndry Ezekiel mpaminany zay nitendren'Andriamanitra koa tamin'ny babo teny amorony onony Kebara dia nieritreretany Daniel raha nampitany tenany tamin'ireo olona ireo samy mpaminany fa izy ny evitena ho izy ny tena mpaminany tena zavatra indrindra ka tsy mila mihaino ny feon'ny mpaminany kely. Dia nataony atsirambina ny feony mpaminany Ezekiel ny feony mpaminany Jeremia satria ireo tsy nanompo tao andapan'ny Nebokadnezara kanefa tonga saina ihany izy. Dia rehefa tena niontrika izy ka nandinika dia tsapa ny famarinany teniny satria tsy an'ny Jeremia akory tsy ny toerana misy an'ny Jeremia akory ny notsy mahamarina ny tenin'Andriamanitra fa manana olona foan'Andriamanitra irahana ary matetika ny olona eo anatrehan'izay rehefa ao amin'ny laza ao amin'ny voninahiny ao amin'ny toerana avo dia tsy mety mihaino intsony izy ny feony hafa ary hitantaratra zany na dia ho nivon'ny fiangonana azy. Matetika ny fiangonana feno avonavona mihitsy ny mpitarika fiangonana mieritreritra fa izy ny mahalala ny marina kanefa rehefa tena jerevana zay nge no mahatonga an'Andriamanitra miala ny enina amin'izao vanim-potoana izao hoe manazava amin'ny olona inona ny fifadikanina rio mahatratra ny fiangonana io fa tsy vita mahatratra ny fiangonana koa satria ny fifadikanina ohatra ny hitantsika tany amin'ny mponina Ninive mahatratra ny firenena rehetra tsy mipivavaka rery ihany no antson'Andriamanitra hiverina aminy fa ny olon-drehetra ary zay no anaovana antso ao anatin'izao fampahirezana zao hoe zay manatsofona aokizy iainy zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana lazainy fanahy amin'ny olona rehetra na inona tokom-pivavahana misy atsika na inona toerana misy atsika eo amin'ny firenena dia zao tsy misy vahaolana ialana mikorotana akoatra ny fiverenana amin'ny Jehovah miditra ao anatin'ny fivadikanina fifonana sy fibebahana tanteraka mihitsy. Dia eo anatrehan'izany nampanatrika nitavany tamin'ny Andriamanitra
i Daniel mitady zay ivavahana ozy ifonana amin'ny fifadikanana sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina dia manomboka hatretrosika mijery satria tsika tsy mamorona fifadikanina miditra amin'ny fifadikanina nampahorony tenany satria na tsy ary voatsindrona ny fony no nitoejavatra mitranga tamin'ny fireneny joda zay niaraka tany ny babo tao babilôna ary aharitra fitopolo taona dia nandiny faefatra ohatra ny vavaka natao ao anatin'ny fifadikanina ny vavaka tamin'i Jehovahandriamanitra osika mitsotra hoe dia jereo fitsara angeny fanetretena nanany Daniel le mpanjaka nanana ny lazany nanana toerana ambony teo amin'ny fitantanana amin'ny babilôna mivavaka tamin'i Jehovahandriamanitra ka nitsotra hoe indrisy tompo Andriamanitra lehibe sy matahotra mitandrina ny fanekena sy ny famoram-po ho amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny efa nanota izahay sady nanao meloka ary nanao ratsy sy niodina eny efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipika ao izahay ary tsy noenonay ny mpaminany mpanomponao izay niteny tamin'ny anaranao tamin'ny mpanjakanay sy ny mpanapaka anay sy ny razanay ary ny vahoaka rehetra dia jereva nge le fanetretenany Daniel le mpaminany izy io dia rehefa tena nahita ny teny izay nambarany Jeremia dia nanana fanetretena marina kay niafatra na dia neverina fa ho mpaminany madinika Jeremia tsy niasa tao andapan'ny Nebokadnezara dia tena niaiky izy nanota zay ozy tsy noenonay ny mpaminany mpanomponao ary io mpaminany mpanomponao niteny tamin'ny anaranao izy tsy niteny tamin'ny olona fotsiny fa tamin'ny mpanjaka tamin'ny mpanapaka tamin'ny razana tamin'ny vahoaka rehetra tsy akanavaka zay ny mahatonga antsika mitondra fampahirezana tahaka an'izao nge tsy mifototra fotsiny ho any amin'ny fiangonana fa tena ho amin'ny firenena rehetra afatra hatrany amin'ny totondra faratapiny hatrany amin'ny madinika indrindra tsy ny tenako no miantso fa Andriamanitra no mitady ny olona rehetra hiverina amin'Andriamanitra fa iloza manano taniny eo ny aretina zay mitranga ny korotana zay misy dia zao tokana ihany ny fomba ndresenan'io miverina amin'Andriamanitra mifona amin'Andriamanitra mandeha amin'ny marina mibebaka tanteraka mentehatra amin'ny famonjen'Andriamanitra ao anatin'ny fampahoriteny fa lozan'izay olona manamafo anao tahaka ny Ahaba hoe tena anka dia andrendry bahoaka hitondra korotana dia miatraminy io tsy fiantsoana ozina fa zay ny voalazan'ny soratra masina miatraminy sy ny tanàna ny faramandimby ny loza ary zay ny hoe tokony andiny tena ny olona anankiray manoloana ny zavatra tsy mety izay ataony mety tena tsy mieritreritra izy hoe ahoana no avy ny vadiny ahoana no avy ny zanany sy ny tarana ny faramandimby fa ny ataon'le olona zay miodina amin'Andriamanitra dia isy fiatraikany amin'ny taranaka faramandimby ozina manaraka zany rehetrarehetra zany firomon'ny olona mba misaintsaina an'izany rehefa tena jereva nange nitoetran'ny olona mamboly korotana vetsy averoa dia zao tena olona milaza fa tia tany lazany fa nivady aman-janany ary tsy tiany ao anatin'io zavatra ataon'io fa isy ozina hiatraminy eo anatrehan'izay rehetrarehetra fa ho an'izay tonga saina koa dia tahaka ny Daniel zay tonga saina no ny tenin'ny mpaminany dia mibaboka izy nanota zay tsisy akoatran'izay dia ho afaka amin'ny aretina dia ho afaka amin'ny korotana miaiky eo anatrehan'Andriamanitra miverina eo anatrehan'Andriamanitra dia avela mihitsy Andriamanitra no hiditra an-tsehatra eo amin'ny famonjena eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany tsy noenonay ozy ny mpaminany mpanomponao izay niteny tamin'ny anarinao tamin'ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay sy ny razanay ary ny vahoaka rehetra anao ny famarinana tompo fanakiosan'ny fangahiazana tahaka ny amin'izao anio izao dia any Joda sy ny mponina ny Jerosalema ary ny Israely rehetra na ny akaiky na ny lavitra dia any amin'ny tany rehetra zay efa nandroahanao azy no ny fahadisoany izay nahadisoany taminao eny anay ny fangahiaizana tompo dia any mpanjakanay sy ny mpanapakanay ary ny razanay satria efa nanota taminao izahay any tompo Andriamanitra kosa ny famoram-po sy ny famelan-keloko satria efa niodina taminy izahay ka tsy neny ny feon'i Jehovahandriamanitray mba handeha araka ny lalàny zay nasainy napetraky ny mpaminany mpanompony teo anoloanay eny ny Israely rehetra dia efa nandika ny lalànao ka niala fa tsy niainy ny feonao izy ka dia nahidina taminay ny ozina sy ny fianianana zay voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra satria efa nanota taminy izahay
ary no tanterahany teniny zay nolazainy amelezana anay sy ny mpitsara anay zay nitsara anay ka nataony miaran-doza lehibe izahay fa tete ambany lanitra rehetra dia tsy mbola nisy natao tahaka zay natao tany Jerosalema araka nyvoasoratra ao amin'ny lalan'ny Mosesy no natongavan'izao loza rehetra zao taninay nefa tsy nifona teo anatrehan'i Jehovahandriamanitra izahay ialanay amin'ny heloka sy afantaranay ny fahamarinanao ko izany no nitehirizany Jehova ny loza ka nataony miatra aminay fa mariny Jehovahandriamanitra io sy tamin'ny asany rehetra efa nataony fa izahay tsy mihaino ny feoany dia marina le tenin'ny Jeremia tary amin'ny Jeremia 4:20 3:20 taona ozy ny fo maraina ny teny taminareo nanambarany tenin'ny Jehova fa tsy mety miaino ianareo no zany dia ho rava mandrakizay tonga sainy Daniel nanana fanaitra tena tanteraka dia nibaboka tsy nifona ho an'ny tenany fotsiny fa nifona ho an'ny Israely rehetra, nifona ho an'ny mpanjaka, nifona ho an'ny mpanapaka satria fantany fa miatra angely loza dia tahaka antsika amin'izao vanim-potoana izao tsy loza mananontany intsony ange miatra amintsika fa loza miatra fa tsy tena mbola ao anatin'ny fahafenony ary zay no anaovana antso ho an'izay manatsofina ho an'izay manatsaina tsisy lalana azahoantsika fiadanana akoatra ny fiverenana amin'Andriamanitra tsy afaka manampitsofina manoloana ny afatra Andriamanitra le olona ve nijereva antsika anka tsy mihaino an'io afa tsy miara mivavaka amindreo tsy mihaino an'io indrindra ny olona amin'izao vanim-potoana izao zay indray nyrediredi ny mpivavaka tsy misakana ny fitsaran'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany ary matoa miala nenina dia zao miala nenina ho anao, miala nenina ho an'ny tokantranonao, miala nenina ho an'ny fiangonanao, miala nenina ho an'ity firenena malalantsika sy antso atao amin'ny olona rehetra andao rery olona hiverina amin'i Jehova hifona amin'i Jehova ao anatin'ny fifadikanana sy ny fampahoriteny fa raha tsy zany miamafy io loza io kanefa atreto aloha mamitra fo Andriamanitra ninonninona io heverina fa loza efa miatra na dia ampahany azy fa nakoritana na miatra vetsy averoa na dia efa somary miatra azy dia mbola ny fiarovan'Andriamanitra no matoy zao atsika satria misy olona tena mitady an'Andriamanitra kanefa Andriamanitra matoa manome ny hafa dia zao mbola misy olona minima na mpitsofina dia tian'Andriamanitra ho tafaverina ny olona rehetrarehetra satria ny fiverenanao ny fiverenako amin'i Jehova dia hitahin'Andriamanitra no manodidina atsika rehefa tafaverina amin'i Jehova ianao dia tahin'Andriamanitra ny ankohonanao, tahin'Andriamanitra ny fiangonanao, tahin'Andriamanitra ny firenenao ka raha me maro ny olona tafaverina amin'i Jehova dia zao me manjavona ny korotana me manjavona ny aretina me manjavona ny loza tsy mahatratra ny olona ny 5:10 toy izantsika ihany fa ankehitriny tompo Andriamanitra io zay nitondra ny olonao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tanàna mahery ka nanao anarina ho anao tahaka ny amin'izao an'io izao efa nanota izahay efa nanao ratsy izahay tombo mifona aminao aho izy araka ny fahamarinanao rehetra aokare iona ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao amin'i Jerosalema tanànanao tendrombohitra masina fa ny elokay sy ny fahotan'ny razanay no natonga ny Jerosalema sy ny olonao ho latsa amin'izay rehetra manodidina anay fa ankehitrindry Andriamanitra io enoy ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fifonany ary ampahamira-pirato ny tavanao amin'ny fitoeranao masina zay efa foana satria tompo ianao Andriamanitra atongo lany ny sofinao ka miano ahirato ny masonao ka jereo ny fahafohananay sy ny tanàna zay nantsona tamin'ny anaranao fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoharanay ny fifonanay eto anatrehanao fa amin'ny alehibe ny indrafonao tompo mandrenesa ozy tompo mamela eloka tompo miainoka miasa aza ela ianao ry Andriamanitra noho ny aminao fa ny tanànao sy ny tanànanao sy ny olonao dia nantsona tamin'ny anaranao jereo tsara ange ny vavaka nataon'ny Daniel mpaminany tsy izy natoro an'izany fifadikanany zany dia manomboka mitodika amin'ny tenantsika amin'izay tsika inona le loza mananotananantsika matoatsika miditra amin'ny fifadikanana inona le ota mbola tazomitsika isambatan'olona dia inona ny vavaka ataotsika ao anatin'ny fifadikanana mivavaka mitovy amin'ny vavaka nataon'ny Daniel ve tena fitarainana ao anatin'ny fahoripanahy ka
tsy noho ny fahamarinana ozy fa noho ny alehibe ny famorampon'andriamanitra no andoharanay eo anatrehanao misy fonanay mitalao ny famorampon'andriamanitra tsy misy fangatahana zavatra koatran'izay mamelany elokay fa rehefa matsiaro voavela eloka dia mampitsahatra ny loz'andriamanitra. Daniel io a mbola mitaraina misolo-toerana ny zanak'Israely, misolo-toerana ny mpanjaka, misolo-toerana ny mpanapaka, misolo-toerana ny olona diso rehetrarehetra mifona amin'andriamanitra tamin'ny fony rehetra io Daniel io. Tsy hoe mpaminany izy dia nonon'andriamanitra fa le toe-panahiny dia zao nentin'andriamanitra namindra fo tamin'ny manodidina azy. Mba firy amintsika rehe ny tena hoe tsy ny tenany ihany no iverina amin'andriamanitra fa hitondram-bavaka ny olona rehetra na dia diso ary. Mifona aminao Jehovah, ny amin'ny mpitondra mifona aminao Jehovah, ny amin'ny antoko-panohatra mifona aminao fa tsy mitery, tsy misy fankahalana satria ny tanjona an-kendrena dia zao mba hitsahara ny loza mangina fa mandoatra ny eo am-po eo anatrehan'andriamanitra mandray fanapa-kevitra miala amin'ny ratsy fa na dia ray fotsiny ary ny tapa-kevitra iverina amin'andriamanitra dia fa misy vokatra sahady zay na dia eo amin'ny ankohonana na dia eo amin'ny faritra misy ianao na dia eo amin'ny firenenao azy. Ary zay no mahatonga ny loza io tsy afaka le loza miatra le loza satria nahoana mbola misy olona tsy miverina amin'andriamanitra ao, mbola misy olona manamafo kanefa ny tena mampatahotra rehefa mamaly an'le olona tsy mety miova andriamanitra dia tahaka ny Ahaba sy Jezebela ny fifarany eo amin'ny tany zay namonoana ao any Nabota no lelafa ny alika ny ranao dia nitaranaka ao sy ny zanaka ao izy dia hoan'ny alika ny fatany, Jezebela hoan'ny alika ny fatany. Io le natonga antsika hoe tsy hoe opa akory fa dinio amin'ity zay zavatra hitantsika teo sao dia sanatria an'izany amin'ny sehatra ara-panahy hoe izy reny olona ireny dia le hoe le taranaky ny hoan'ny alika ny fatany andosiran'ny olona ianao satria efa ozona amin'ny taranaka faramandimby vokatry ny nataon'ny ray aman-dreny tsy tonga tsaina zay tsy mitsinjo lavitra tsy mieritreritra ny vady aman-janany sy ny taranany fa mieritreritra ny tompotsy ho an'ny tenany dia zao manao ratsy mandrakariva tahaka ny nataony Ahaba sy Jezebela dia manjary hifatratra tena tonga amin'le fomba fiteny hoe nenina angery olona tsy ao aloha ananatra fa ao ariana andatsy. Inona ny vokany nefa ny andin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo nahazo valim-bavaka Daniel. Ary raha mbola miteny sy ny vavaka sy miaiky ny fahotako tsy ny fahotan'ny olona hoe mifona aminao Andriamanitra fa za tena marina fa rehetra olona rehetra te-hadary matotonga amintsika ny teny dia samy diso eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mbola miteny sy ny vavaka sy miaiky ny fahotako mba amin'ny fahotany ny Israely fireneko ka nandoatra ny fifonako teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ho an'ny tendrombohitra masin'Andriamanitra. Eny raha mbola niteny ny vavaka ozy dia indro ilay lehilahy Gabriela zay hitako tamin'ny fahitana voalohany dia nampanidinana faingana ka nanantona tokony tamin'ny fotoana ny fanatitra riva ary izy nampalahala ny resaka tamiko ka nanao hoe ry Daniel avy ampahazava sainanao tamin'ny atombohany fivavaka ao dia nisy tenin'ny voaka ka dia tonga nambara aminao satria malala indrindra ianao godin'io ny teny ary eko fantatrao ny fahitana. Zay ny valim-bavaka raisina avy amin'Andriamanitra. Vao mifona ianao tsy andeha ankaditana dia raina ny tompo fa vitako mifonana fa misy afatr'Andriamanitra ary ny afatr'Andriamanitra dia zao dinio ny teny zany hoe mampirisika ny olona aza miala amin'ny famarina ny tenin'Andriamanitra fa ao no ahitantsika ny tena fiainana. Ary zay mivavahantsika mba firenena tafaverina amin'i Jehovah tena mandoatra eo amin'Andriamanitra ny fahotan'ny firenena, ny fahotan'ny mpanjaka, ny fahotan'ny mpanapaka ary ny fahotan'ny tenany tsy hakanavaka tsy misy avahana. Matetika ange misy mihitsy ny olona miditra amin'ny fifadikanana. Inona no idirana amin'ny fifadikanana? Mba hamalian'Andriamanitra ratsina ny anozona an'Andriamanitra ny olona mankahala azy tsy avy amin'Andriamanitra zany. Fahotanao hibebahana fa zao mitaraina amin'Andriamanitra koa ianao ho an'ny olona nanao diso raha manana an'izay fitiavan'izay. Isika na ao amin'ny tokantrano na ao amin'ny fiangonana na ny firenena ray manontolo
tsy andeha hifanenjika fa manoloana ny zavatra diso de jehovah mamelany elony mamelany elony de afaka miasa ny fomba mahagaga andriamanitra mampitsahatra ny loza atonga nireny olona reny iova tanteraka ka iverina marina ao amin'andriamanitra de mamaly vavaka andriamanitra fa ny zavatra hitantsika tsy toizana moa ny tantara satria tsy manazava amin'ny bokon'ny Daniel tsika fa vokatry ny fivadikanana nataon'ny Daniel sy nandraisany andraikitra napita ny afatra tamin'ny sirenena rehetra tanteraka ny fitopolo taona tafavoaka somatsara ny zanak'Israely afaka tao Babilôna fa tsy hoe navoaka an'Andriamanitra tao Babilôna ny zanak'Israely fa mbola nitoetra tao anatin'ny faratsiana fa matoa afaka tamin'ny fahababoana afaka tamin'ny vahoan'ny firenen-kafa de nisy anton'izay tafaverina tamin'Andriamanitra tao anatin'ny fifadikanana reo olona rehetrarehetra sao de mino fa Andriamanitra ny fiadanana nanokatra trano ny masipanahintsika mba hatakaratsika ny zavatra tian'Andriamanitra ka saina tao satria Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana ary tsy mihevitra hatonga loza ho atsika izy fa mihevitra mba hitondra fiadanana mba hananantsika fanantenana ny amin'ny farany araka ny tenin'Andriamanitra de mahereza indrindra tompo ivavaka Jehovah Andriamanitra ray de misaotra ny amin'ny teninao tsy manomboka me mazava aminay fa mipompo vavahana tokony antanterana amin'izao vanim-potoana zao fa tsisy zavatra tsy miatra aminay ny loza mahatratra anay sambatan'olona tokatrano mahatratra ny firenena mihitsy mamindra fo tompo ary de meonay ny ankatony teninao tsy anaolakolana ny teninao fa anaiky ny toromarika rehetra petrako satria nitoejavatra mitranga izay andraisana fepetra edivana any amin'ny loza de fa vavanao miteny sahady hoe raha mizavatra ranofo ekenay ary zany manao ona tsy fepetrapetraka ao vonona ve zay anaiky an'izay mamindrafo amin'ity firenen'ity tompo tsy misy tsy mitantaina ny olona manoloana ny toejavatra mitranga kanefa matoky sy mino izay fa ho maro ny olona ho resy lahatra tanteraka iverina aminao de amindra fo amin'izao firenena zao mba hanana n'izao firenena zao fiadanana tanteraka ka ho arovanao ny amin'ny korotana izay efa eritreretiny satana ho tanterahany eto de misaotra indrindra ray eo amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.